Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny Radio Azis sy manaraka eo amin'ny tambajotra serasera amin'ity ariva ity. Ary manona ny fiadanan'ny tompo ho antsika menakavy ary mirary ny fahasoavany ho antsika rehetra amin'izao ariva izao. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra amin'ity ariva ity dia hiaraka hanondrika ny lohantsika ary vavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra. Isaoranay ny famindrampo sy fitahiana izay mbola omenao anay. Afaka nanatanteraka ny asa fanaonay izahay tamin'ity tontolo ny andro ity. Ary amin'izao takariva izao dia manokana fotoana indray izahay hipetrahany ao an-tongotrao, hianarana ny teninao. Tompo masino, mangataka anao izay mba hiaraka aminay eto mandritra izao fotoana hiarahanay mianatra ny teninao izao. Ampangina ny feo izay tsy hanao ianao tompo, ary teny ka andray ny teninao izay tsiraray avy. Misaotra tompo fa tononona angatahana noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Isaorantsika indray Andriamanitra mahatratra ity takariva ity isika rehetra. Ary isaoranay sahady ianao izay manaraka tsy tapaka izao fandararana izao ary miaraka aminay hatrany isakariva ka dia tonga indray isika amin'ity takariva vaovao ity izay ahafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny lohahevitra lehibe moa izay fakafakaitsika mandritra ity herinandro ity dia ilay lohahevitra hitantsika ao amin'ny Efesianina 4 ary ny 5:10 dia ny milaza manao hoe mba hanaraka ozy izy ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izay lohahevitra mahakasika ny fitombona izay no lohahevitra lehibe izay ho ianarantsika amin'izao herinandro izao. Mialohan'ny hidirantsika alalandalina amin'izany lohahevitra izany dia tiako ny mampatsiahy antsika rehetra fa Paoly Apôstôly dia nanoratra epistily 3:10 be izao. Nanoratra ho ana fiangonana izy, ohatra hoe ny fiangonan'ny Filipia, fiangonan'ny Kolosiana ary ny fiangonan'ny Efesiana sns. Nanoratra ho ana mpitarika manokana ihany koa Paoly Apôstôly, ohatra hoe ho an'ilay mpitarika malaza atao hoe Timoty. Teo amin'ny taona 90 teo no nandroatan'ny Paoly Apôstôly ireo epistily izay nosoratany ireo, ary tamin'izy tany am-ponja no nandroatany izany. Koa ny anankiray amin'ireo epistily ireo zany no fototra ianarantsika amin'ity herinandro ity dia ny epistily nosoratana manokana ho an'ny fiangonana ao Efesiana. Raha mamaky isika ao amin'ny Efesiana 1 dia izao ny fanambarany: Paoly ozy izy, apôstôlin'i Kristy Jesosy, no ny sitrapon'Andriamanitra mamango ny olona masina any Efesosy, izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria voageja ao amin'ny Paoly Apôstôly dia nandefa epistily ho an'ny fiangonana izy mba hahafahany mampianatra, mba hahafahany mananatra ary mba hahafahany manome torolalana ny fiangonana ary ahafahan'ny fiangonana miroso hatrany. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Efesiana dia misy toko 9 be izao, ary ny anankiray amin'izany no tena hodiniantsika lalina amin'ity ariva ity dia ny Efesiana 4. Ny lohatenin'ny Efesiana 4 dia nampitondray ny lohateny hoe fananarana azo ozy izy mba iraisaina ary aharitra amin'ny zavatra rehetra. Misy 230 izy io, ary azo fehezina
amin'ny lesina telo lehibe ny zavatra tiany Paoly apôstôly resahana ao amin'izany Efesiana toko 4 izany. Koa lesina telo lehibe zany no iarahantsika mianatra amin'izao takariva izao. Ny lesona voalohany dia hitantsika manao hoe olom-boavidy ianareo. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 4, Efesiana toko 4 ary 1. Ny lesona faharoa dia hitantsika manao hoe aoka ho lehilahy lehibe ianareo. Hitantsika eo amin'ny Efesiana toko 4 ary ny 7 sy ny manaraka. Ary ny lesona fahatelo farany dia natao hoe ialao ny toetra taloha. Hitantsika eo amin'ny Efesiana toko 4 ary ny 2. Koa andao ary roso lalindalina isika amin'izao takariva izao. Ny lesona voalohany izay tian'Andriamanitra omenantsika dia ny hoe olom-boavidy isika. Efesiana toko 4 ary ny 1 sy ny manaraka. Ary noho izany ozy izy, izao mpifatotra no ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana nareo. Ohatra ny tehiteny Paoly apôstôly manao hoe nantsoana isika ary olona manokana isika, nofidian'Andriamanitra manokana isika ary tian'Andriamanitra isika raha handeha mendrika izany fiantsoana izay niantsoan'Andriamanitra atsika izany. Rehefa nanome lamosina an'Andriamanitra ny taranak'olombelona voalohany, rehefa naka ilay voankazo izay noraran'Andriamanitra, dia latsaka tao anatiny ataontsika hoe fahotana tanteraka. Ary ny fahitana n'izao tontolo izao dia ohatrany hoe tontolo nikomy tamin'Andriamanitra. Kanefa ny vaovao mahafaly dia ny hoe tsy navelan'Andriamanitra ho amin'izao ny taranak'olombelona, fa nandefasany ilay zanaka lahatokana dia Jesosy Kristy izany, mba hamonjy ary mba hitady ny taranak'olombelona izay latsaka tao anatin'ny faharatsiana. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 1:9-20, ny apôstôly Paoly ihany no miteny manao hoe olom-boavidy ianareo. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:13 ihany dia mbola averin'ny Paoly apôstôly fa olom-boavidy ianareo. Ary ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany ary ny 7:20 dia mbola manamafy amintsika rehetra fa tsy vitany hoe olom-boavidy isika, fa olona manokana eo anatrehan'Andriamanitra. Zao ny fanambarany ten'Andriamanitra. Tsy fantatrareo va ozy izy fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volamena na volafotsy no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rasoan'ny Kristy no nividianana antsika, izay tsy misy pentipentina ozy izy, ary izany no nanavotana antsika. Ry ao malala, tian'Andriamanitra ampitsahivana antsika, tia soratra masina ampitsahivana antsika rehetra, fa novidian'Andriamanitra isika, nalaina isika ary novidiany manokana tamin'ny rasoan'ny Kristy isika. Koa ny fantaniana lehibe mipetraka dia ny hoe move mendrika handeha araka izany fiantsoana manokana antsika izany isika. Move mendrika iaina amin'izany maha olom-boafidy antsika izany, isika tsiraray avy. Amin'ity hariva ity, ny lesona voalohany izay tian'Andriamanitra omena antsika dia ny hoe aoka handeha mendrika izany fiantsoana antsika izany isika. Ka na ny fomba fisainana, na ny fomba fiteny, na ny fomba fiainana dia aoka ho tsaronao fa efa olom-boavidy ianao, efa olona nofidian'Andriamanitra ianao. Ny lesona faharoa dia ho resantsika mahakasika ny hoe lehilahy lehibe isika. Efesiana toko 4 ary ny 7:10. Efesiana toko 4 ary ny 7:10. Ho lehilahy lehibe ozy izy, aoka ho lehilahy lehibe ozy izy, ahatratra ny ohatry ny alehibean'ny fahafenon'i Kristy. Tian'Andriamanitra ho lehilahy lehibe ihany koa isika. Lehilahy lehibe ka tsy ho azo ailangila ny fampianarana tsy izy
fa aoka hanana fahamatorana ary anaraka ny fahafenon'i Kristy. Ny teny hoe lehilahy lehibe dia ohatrany tiana ampatsahivana manokana reo tantara makasika ny lehilahy ny finoana ao amin'ny Baiboly, izay tantaraina manokana ao amin'ny bokin'ny Hebreo 1:10. Misy maromaro izy ireo atomboka amin'ny tantarany Abela, izay nanolotra fanatitra ampinoana, ary mandalo amin'ny Enoka, ilay niara nandeha tamin'Andriamanitra isan'andro, dia mandalo eo amin'ny hoe finoana no nanamboarany Ngiabenoa samby fiara, na dia mbola tsy nisy orana aza, mbola tsisy petipetina rano sy rahona aza, satria izay ny tenin'Andriamanitra. Dia tampinoana no nananganany Ngiabenoa samby fiara. Dia mandalo eo koa ny anarany Abrahama, ilay niala ny tanindrazany raha nantsoin'Andriamanitra, na dia mbola tsy fantany aza hoe andeha ho aiza na inona ny zavatra miseho any ambadika any, dia nandeha ampinoana izy, satria fantany fa ny Andriamanitra ivavahany dia mitondra azy amin'ny lalana tsara. Ary mandalo avokoa ny anaran'ireo lehilahy lehibe, ary ny amaranany mpanoratra ny Hebreo azy eo amin'ny 5:20 amin'ny Hebreo 1:10, dia ozy izy manao hoe fa Andriamanitra ozy izy efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Reo teny fikasana rehetra izay notanterahana sy nomena ho an'ireo lehilahy lehibe, lehilahy ny finoana, tantaraina amin'ny Hebreo 1:10. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy omena amin'ny fomba feno ireo ozy izy, raha tsy mby eo koa isika, izay tian'Andriamanitra mba ho lehilahy lehibe ihany koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ny alalana fa lehilahy lehibe ny olona anankiray, dia tsy manaiky ailangila ny fampianaran-diso na ny fampianarana tsy izy, fa maneho an Jesosy amin'ny zavatra rehetra ataony. Koa ny lesona faharoa izay tian'Andriamanitra asongadina amintsika amin'ity hariva ity, dia ny hoe aoka hanaiky ho lehilahy lehibe amin'izao andro farany izay misy antsika izao. Lesona fahatelo farany dia hitantsika ao amin'ny Efesiana 4:4-2. Efesiana 4:4-2. Mba hialanareo ozy izy ny toetranareo taloha araky ny fitondran-tenanareo fahiny. Misy toetra taloha eto, dia misy ihany koa toetra vaovao, ohatra ny mampatsiaro, ny fanambarana ao amin'ny Galatiana 5:5, eo amin'ny 9:9 misy ny asan'ny nofo, toetra taloha, ary eo amin'ny 9:20 misy ny vokatry ny fanahy, izay toetra vaovao tian'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Inavy moa zany toetra vaovao izay resahan'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa ny vokatry ny fanahy kosa ozy izy fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, sy ny sisa. Tian'Andriamanitra iainan'ireo toetra taloha, toetra vaovao, dia ny vokatry ny fanahy ireo isika tsiraray avy. Ary amaranany Paoly apôstôly ny lesony dia feheziny arak'ilay teny ao amin'ny Efesiana 4:4-5:12, ilay teny faneva izay ianarantsika amin'ity herinandro ity, dia ny manao hoe mba hitombo ary anaraka ny marina amin'ny fitiavana, ary hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha. Tian'Andriamanitra raha hitombo isika, tian'Andriamanitra raha hitombo amin'ny zavatra rehetra isika, ho amin'ny fahatsarana indrindrandrindra, ka ho tsarotsika fa efa olom-boavidy isika, efa novidian'Andriamanitra isika ka ho lehilahy lehibe amin'ny zavatra rehetra atao, ary hiala ny toetra taloha fa hiaina kosa izany toetra vaovao, dia ny vokatry ny fanahy izany. Maniry aho raha maniry raha hitombo mandrakariva isika, araka izany toro lalana omeny Paoly apôstôly, omeny tenin'Andriamanitra antsika izany, dia tian'Andriamanitra raha hitombo isika amin'ny fanarahana azy. Koa ity herinandro ity ane ho herinandro hitombona ao amin'ny fahasoavana, herinandro hitombona ao amin'ny fanarahana ny Kristy, satria Kristy dia amboly
toetra vaovao dia nivokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Maniry ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra ary maniry fanoloran-tena vaovao ho antsika rehetra mba ho zany ny fanapahan-kevitra raintsika amin'izao hariva izao. Tiako ny hitondra bavaka manokana ho anao amin'izao hariva izao. Andriamanitra ranay tsara sy masina ny an-danitra, isaoranay ny famindram-po sy ny lesona izay nomenao anay tamin'ity hariva ity. Tianao tokoa ny hitombonay amin'ny fanarahana anao. Tiana hiotsapanao fa izay dia efa olom-boavidy ary izay dia tianao ho lehilahy lehibe ka ahatratra ny ohatra amin'ny fanarahana anao. Tsy anaiky hozogozony no fahamarinana tsy izy sy ny fampianarana tsy izy. Hiala ny toetra taloha, anala ireo toetra tsy izy, fa anaiky kosa ny toetra vaovao. Dia ny fanahinao, asan'ny fanahy ao anatin'ny fiainanay tsiraray avy. Tiako ny mivavaka ho an'ny mpanaraka izao fandarana izao. Ka ity herinandro ity ane, herinandro hitombonay amin'ny fanarahana anao. Ka hanaovanay fanoloran-tena ary hahatonganay ho tafakambana aminao. Saotra Tompo, fa ekena ho tanteraka amin'ny tsiraray avy izay miaino izao fandarana izao, izany vavaka izany, satria tonononay angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Saotratsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana, mirary raha mirary ihany koa fitahin'Andriamanitra ho antsika amin'izao alina izao. Azadinao fa ny fandaharantsika dia mbola hitory rahampitso hariva tahaka izao, ka dia manasa antsika rehetra sahady mba hiomana hiaona amin'Andriamanitra ho amin'izany fandaharam-potoana rahampitso izany. Ka dia manao veloma ho antsika rehetra ary mametraka ny firarian-tsoa antsika menakavy amin'izao hariva izao. Saotra tompoko.